Miaban'ny malagasy magnerana Madagasikara antegna ko ary faly koa miaraba ny olo jiaby zay magnaraka mifandaragna madimaso na amin'ny TVM io na amin'ny Facebook io na amin'ny RTA. Dia iroso famalagna fanontaniagna zany za raha amiko manokana zany ny tegna hoe tokony ampandroso Madagasikara dia resaka famoliagna. Hitanareo amizao moa ny tegnako zany tantsany asa dia zao fa mikarakara vokotra hitanareo. Dia ino zany ny antony hoe mahatonga ny famoliagna hoe tokony hoe ampandrosan'ny Madagasikara. Voalohany antsika manana tany malalaka ary faharoa koa antsika zany anisan'ny tany Zagnahary hoe tsara be les conditions climatiques misy antsika zany hoe favorable amin'ny agriculture. Dia za zany agnatin'le hoe mampiasa internet sy ny tariny fô tsy magnano asa fiveloman-tegna amizio. Dia izy zany site raiky mbola vaovao be surtout aty amin'ny sisiny aty dia afaka trandrahigny, afaka ampiasaigny toy ny fibre optique, ny connexion internet, ny réseaux sociaux zany hoe afaka agnanaovagna asa maro izy io. Tokony mampidi-bola koa magnala amin'ny fahasahiranana. Dia raha ny hevitry manokana zany dia misy fiankinany be zany no afiky sy ny fanjakagna. Raha ohatra moa antegna zany agnatin'le navitra fianaragna dia hitady asa nefa le firenena ndraiky en crise. Na raha ohatra koa le mpitondra zany magnanto zarizary, misy corruption agnatiny ao sy ny tariny dia misy fiantraikany be amin'ny tegna zany. Dia teninao, tenintsika mankasitraka ireo jiaby na Madagasikara.